Mbola ho any amin'ny toby lehibe an-karamalaza isika atao anatin'ny fandaharana amin'ny hanatra antsika ny fankalazana ny fahavalo amin'ny fitopolo taona. Mety mbola tsy tany an-karamalaza ianao izay manaraka izao fandaharana izao. Toerana ambanivohitra kanefa dia nanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny ka lasa toerana masina ity an-karamalaza ity. Anatanterahana fivahinianana masina isan-taona amin'ny hanovozana fampianarana ka ahafantaranao bebe kokoa ny famonjena vitan'i Jesosy tamintsika. Mama Volavana Germaine na Eneny Lava izay avy amin'ny fianakaviana Jentilisa no nataon'i Jesosy fitaovana nanambaran'i Jesosy tamin'ny manodidina aloha vao manerana Madagasikara ary nipaka hatrany ivelany rehetra any. Tsy takatry ny saina ny asa misoana nampanaovan'i Jesosy azy. Toy izao ny endriky ny tanàna ankehitriny. Raha alaala kosa ny misy teto taloha. Efa betsaka ny navita trano vato ho fivantanana isan-taona. Izany manambara fa aty ny fony zanaky ny fifoazana tanindrazany faharoa mitoby. Miova endrika tanteraka ny tanàna ary araky ny teny faminan'ny Mama Volavana Germaine moa dia ho feno trano vato an-karamalaza ny orinany ary dia tanteraka izany. Tamin'ity taona ity dia manodidina ny filazantsarama ty toko 420 ka hatramin'ny toko 720 ny fampianarana sy ny toriteny. Noresahana betsaka tamin'izany ny azo fijalian'i Jesosy, ny famonjena vitany. Teny tandrifin'ny Pasika kanefa toa ampahazarana fotsiny ihany no andraisantsika azy. Nampianina ny zanaky ny fifoazana azy, nandritra ny isan-taona, ny fiaretan'i Jesosy noho ny fitiavany antsika. Toerana telo no nahafahana nandre ny tenin'Andriamanitra dia ny ao amin'ny katedraly, ny eny Antoby ary ny tao Ambohitr'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny écran no anarahana ny teny ho an'izay tsy tafiditra tao amin'ny katedraly. Ny teny fito nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary no lahateny nentin'ny pastora Arifetra. Ny fanontaniana mipetraka ho izy dia izao: tena fito ve ny teny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Raha ny marina dia resaka fito. Intelo izy niresaka tamin'ny rainy, indroa izy niresaka tamin'ny Jentilisa ary indroa izy niresaka tamin'ny mpianany. Jesosy miresaka mivantana amin'ny rainy, amin'izay mino ary amin'ireo izay tsy mino koa. Tsy avy amintsika ny famonjena fa mahimaimpona avy amin'Andriamanitra. Nanao drafim-pamonjena Andriamanitra ray dia ny fanolorana an Jesosy zana. No tanterahana teo amin'ny hazo fijaliana ny fampihavanana antsika tamin'i Jesosy rehefa nanota isika. Inona ary ny ifandraisan'ny faneva amin'ny teny fito? Adin'ny olona fa ao anatiny hoe rehetra ihany koa izy, hatao mpianatra koa izy ka tandrify ny banjinantsika rehetra ny hazo fijaliana fa efa nampihavanana tamin'Andriamanitra isika. Voninahary ve ianao hitondra ny hazo fijaliana? No amafisy filohan'ny synodam-paritany Andrily Betroka tao amin'ny toriteny izay nalaina tao amin'ny filazantsarama Matthieu toko 420 andininy 420 ka hatramin'ny 720 fa ny fanarahana an Jesosy ho izy dia tsy maintsy hitondrana hazo fijaliana. Asehon'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy miroso amin'ny hazo fijaliana izy hanao ny asam-panavotana antsika. Misy fijaliana sy fahoriana tsy maintsy aretanao raha hanaradian'i Jesosy. Misy amintsika nefa ny tsy mahazaka ka manary ny hazo fijaliana. Mety ho fanenjehany io, mety ho tsy fampiny io, mety ho aretiny io. Tsarovy anefa fa ny fanariana na ny tsy fihetezana hitondra ny hazo fijaliana dia midika fa mpamadika an'i Jesosy ianao. Mila fahafoizan-tena koa ny fanarahana an'i Jesosy. Be fahavalo ny mpanaradia azy ho ihany ny filohan'ny synodam-paritany dia ny devoly, ny nofo izay manana filana hanota. Tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy mandany nofo izay te hanaraka an'i Jesosy ary farany tsy misy marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao ny fanarahana an'i Jesosy. Izao tontolo izao izay tsy hafa fa ireo fomba ratsy fanaon'ny olona mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Arak'izany izay te hanaradia an'i Jesosy ho izy dia fahavalony izao tontolo izao. Misy lalana atolotra ny mpanaradia an'i Jesosy dia Jesosy izany. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tany masina karamalaza, ny zava-misy anefa dia lasa ihany ny saina mahita ny mpivarotra amin'ny fanaretsaka eran'ny tanàna.
ekena fa misy ny zavatra tsy maintsy ilaina toy ny sakafo ohatra, nefa dia misy koa ny zavatra tsy dia ilaina loatra nefa hitany avokoa. Mila hitovy ny isan'ny mpivarotra sy ny mpamonjy toby. Ekena koa fa fotoana mba amadihan'ny tantsaha ny vokatra ho vola ny fotoana mabetsaka ny olona toy izao. Hiatrika ny fahavalopolo taona ny toby. Inona no fanatsarana mety atao mba tsy ho voaelongelona ny aim-panahin'ny olona mandritra ny isa-taona? Ny lafiny ara-panahy. Dia ny atao hoe lafiny ara-panahy zany dia mifandray amin'ny sinoda. Hoe ny olona tendreny sinoda hiasa eto Akarmalaza hoe mahafantatra ny fiainany ny atao hoe toby. Satria marina dia pastora ny rehetrarehetra hafa ihany mipetraka amin'ny toby. Olona mahantra ny atafatanina hoe olona marary saina no betsaka eto, tsy manam-bola ny olona eto. Pastora mahazaka zay sedra be dia be zay hoe no akaty. Rehefa miakatra toby koa ny olona dia tokony apetraka amin'izay ny afisy tsirairay hoe tsy azo fona sigara ty toerana ty, tsy azo isotroana toaka. Atao hita maso zany ny zavatra tsy azo atao amin'ity toerana ty. Tany amin'ny taona 1776. Vao mifoha maraina ianao dia hira isa-tokantrano no ianao. Misaotra an'Andriamanitra ny olona. Dia misokatra tsikelikely ny varavara. Fa amin'izao tsy maheno hira tenin'Andriamanitra intsony ianao mifoha maraina fa radio ny ianao manerana ny tanàna. Zay zany mahatonga anay hoe mba hatsapa ny olona hafa ny miditra toby fa hira-pivavahana no tena. Ary zay moa zany dia saka niainana indray nandritra ny herinandro. Satria nasiana sonorisation daholo ny tanàna rehetrarehetra. Ka aiza ny olona mandeha nahatra any amoron-drano ka mandrava tonga aty toby akany Ambohitrandriamanitra dia maheno ny toroteny, maheno ny hira dia ohatra mivelombelona indray ny olona. Zay zany takina ny fiarahamonina, ny toetrany tsirairay mitory an'i Jesosy araka ny fampianarana nandritra ny herinandro. Raha pastora, raha président comité ny toby mpitondra lakana, mahatsapa ve ny olona fa mitory an'i Jesosy amin'ny fihetsiko andavanandro. Raha mijery ny varotra, mahatsapa ny olona fa tena mpivarotra kristiana tokoa hoe reto sa olona mila tomba. Zay zany mila verina zay ny atao zany hoe lafiny ara-panahy mila verina amin'ny toby. Ary zahay zany tamin'izao isa-taona zao dia saiky hanao filazana manokana tany amin'ny radio tena sur plateau zany miresaka amin'ny vatana eo hoe manomboka amin'izao dia sy natao toeram-pivarotana ny aty Akarmalaza fa natao toeram-pivavahana. Koa an'izay olona rehetra mivarotra ireo zavatra sy dia ilaina ao anatin'ny fotoam-panokanana dia ohatran'ny sy anaiky sony zahay. Ny isa-taona manaraka zany raha sitrapon'ny tompo dia mezako hoe angonina amina toerana anankiray ny varotra ary varotra voafetra fa sy eraky ny elakelatrano sy manaramorona amin'ilay lalana fa mazary manery an'ilay lalana. Fanirahana no azo ilazana fa ny fampianarana an'izy taty maniraka ny tsirairay andeha hanao ny firenena mpianatra. Ny fandraisan'izay amin'ny fiainana eto Akarmalaza. Mananjara boriky eo anivon'ny ny firenena ny fiangonana. Voalohany amin'izany ny toby izay ivon-toerana anokanana an'ireo olona maro voaofana manokana izay afaka sangana izoro vavolombelona ny fahasaran'Andriamanitra. Tena marary ny firenesika. Ary eo anatin'izay zavatra zay dia ny fahasapan'ny tsirairay ny sy fetezan'izay zavatra zay ka hitazomany mandrakariva ny fahamarinan'Andriamanitra sy izoroany dia io zava-dehibe. Dikany hoe mandeha eto dia anjara boriky tandrifiny tsirairay fa tompona andraikitra amin'ny firenena izy amin'ny fanarenana azy amin'izay nifidianan'i Jesosy anazy. Zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mino ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay andraisana ihany koa ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy. Ny filazantsarany marika 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy no notoriany filohan'ny sodaparitany manakaraka nanambarany fa mijery ny fiainany zanany amin'ny atsipiriany Jesosy. Jesosy Andriamantsika hoy izy raha nanatanteraka ny famonjena dia nijery antsika amin'ny maha-olona manontolo. Diso petraka ihany ny fanontanian'ny mpianatra hoe aiza no azo namofo aty anefitra. Feno fisalasalana ny mpianatra na dia efa nahita ireo fahagagana maro nataon'i Jesosy azy. Jesosy ilay Andriamanitra mahavita fahagagana tsy misy ho azy manatrika eo dia mbola hisalasala ve aho hoe aiza nahitana mofo ho an'ny reto Jesosy. Ary io dia fiainan'ny zanaky ny fifoazana ho izay. Feno fisalasalana manana iahy mandrakariva tapalasaka amin'ny sy fahatokiana
an Jesosy. Ary io olana io sy fahatokena an Jesosy io. Izany sy fahatokena an Jesosy zany dia tsy ametraka an Jesosy hitovy toerana aminy, hitovy plasy aminy, sy ariavana. Tena olombelona Jesosy, fahazadiny f'Andriamanitra Jesosy. Io fahampenoany zany Andriamanitra izany. Dia hoy Jesosy, nanaitra io fisalasalana nisy tamin'ny mpianatra io fiaiaiana nisy tamin'ny mpianatra io, misy mofiry any aminareo. Na izany any aza dia malasa ny eritreritra. Fantany Jesosy zany fa misy mofo ao. Io nametrany ny fantany izao hoe misy mofiry any aminareo. Dia namaly moa ny mpianatra hoe fito ny mofo. Kanefa ahoana moa Jesosy nahaboky an'ity olo maro ity. Fa izao no nataon'i Jesosy ry havana, nasehony m'Andriamanitra azy, nasehony ny fahefany sy ny heliny izay nananany tamin'izay sy tamin'izao ary mandrak'izay. Nisaotra Jesosy, nivavaka Jesosy, ary io vavaka nataon'i Jesosy io no nisehoany na nivoany zao zava-mahagaga teto izao. Ary rehefa nisaotra Jesosy dia narosony tamin'ny mpianatra zany. Ary raha voarain'ny mpianatra dia nasain'i Jesosy ho aroso koa amin'ireo vahoaka ireo. Fampianarana ny zanaky ny fifoazany. Fa Jesosy dia Jesosy miaina mivavaka. Sy mba manadiny mivavaka tahaka sika Jesosy. Indraindray sika dia manadiny mivavaka. Miseho amin'izay ny fahasairanana rehefa avy eo hoe Jesosy eo Jesosy vonjeo fa maty zahay. Fa anao sy nametraky ny fiainanao amin'ny Jesosy ka. Anao nanadiny mivavaka taminy. Ilay tompony mivavaka, ilay Andriamanitra tokony vavahana aza miaina amin'ny mivavaka tokony fiainany zanaky ny fifoazana koa izany. Zava-dehibe tokoa ny vavaka ho an'ny zanaky ny fifoazana, ary ny fifoazana kely vavaka dia mampieritreritra ihany. Ny faneva anjarantsika dia Jesosy maniraka ny mpianany. Ary io no niopana ny fampianarana nentin'ny pastora Dr Barsan izay nalaina tao amin'ny filazantsara Matthieu 7:20 andiny fahinamby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Perikopa tsy vahiny amin'ny zanaky ny fifoazana io, ka mba tsy ho ny fahazarana no tsy ahitantsika ny zava-dalina raiketin'io perikopa io. Ny filazantsara Matthieu dia mikendry fa izay mamaky azy ka mandray azy dia hiara-ny fanirahana avokoa. Ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe inona ilay iraka? Inona no atao hoe manao mpianatra? Inona no tian'i Jesosy holazaina amin'ilay hoe manao mpianatra? Dia ino mahafinaritra ahy amin'i Jesosy? Jesosy mahay mampianatra. Ary izy tsy mba tahaka ny mpampianatra manasaridraha io. Fagnanazy tonga dia tsoriny. Satria nivaliny io fanontaniana io, nivalina io. Inona moa no atao hoe manao mpianatra? Nitory io perikopa io ihany. Dia ny hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitanjona izay rehetra nandidiako anareo. Io no famaritana ny atao hoe manao mpianatra. Fiainana ny hoe manao mpianatra, ary izay nandray an'i Jesosy ka manatanteraka ny iraka dia mampiasa izany amin'ny fiainany andavanandro araka ny zara fanompoana nomena azy. Tanterana amin'ny tonotono isanandro. Soferanao tambalefanareo io hira tsy manjary ry sofera kristiany zanaky ny fifoazana. Alefa azy ry Jesosy akaizanay. Fa amin'ny tonotonona soferanao no anatanterahanao ilay iraka izay ampanaoviny Jesosy anao azy. Toy izy lalava be misy tao an'izay tsy voakasika ketra dia misy koa ny faly hoe misaotra Jesosy fa tonotonon'ny pastora ny asa. Io tonotononao io eo anao no manatanteraka azy. Io tsy mahamora azy satria tsisy. Io tsy hoe amin'ny asabotsy azy ho anao mpianatra ny firenena rehetra. Na hoe amin'ny herinandro ambony aho anao mpianatra ny firenena rehetra, na amin'ny herintaona aho anao mpianatra ny firenena rehetra. Manao programa, tsy programena. Tsy programena, na matory ianao dia efa manao mpianatra ny firenena rehetra. Fa ny tenanao ray manontolo mihitsy no atokana amin'ny fanaovana mpianatra ny firenena rehetra.
Mampampianatra azy dia misy ireo mpianatra mba te hianatra ny ivelany any dia mangataka an'izany antsiana hoe recommandation zany. Aza manontany an'izany tsika zay tsy mahay anazy fa velareo zay mahay anazy. Izany atao hoe lettre de recommandation zany na za koa tsy mahay anazy zany. Dia rehefa ianao no manao sinia eo sady manao fitomboka an'io hoe mba mpampianatra ny santika no manao recommandation, falifaly ireny mpianatra. Fa eto Jesosy no manao an'io. Izy no manao cachet an'ilay taratasy gozy goza. Sinia izy. Zay fahifananana. Dia tsy ho fifaliana ho anao ve? Hoe izay manana ny fahefana rehetra any an-danitra no manome anao lettre de recommandation hoe afaka manao mpianatra ny firenena rehetra ianao. Mahazo diplôma, mahazo certificat, mahazo lettre de recommandation. Mahazo eny am-pandehana eny any. Rehefa miboaka eto tsika, rehefa mirava dia efa manomboha any. Atombohy eto eny am-pandehana eny Jesosy dia isika rehetrarehetra no iretina ny tapany amin'izay hoe dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisage ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitanjona izay rehetra nandidiako anareo. Eo toizatsika ihany ary ino izany momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahapateran'izao tontolo izao. Ny amin'ny fanoharana mahakasika ny tsiparifary tany an-tanimbary izay nalaina tao amin'ny filazantsara Matthieu 7:20 andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70 no anjaran'ny filoha hevitry ny FLM tamin'ny toriteny teto Amitoby. Ny mpamafy ny voa dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Misy mahatahaka ny fomba fiasa izay fahafahava ny zanaky Satana ka sarotra ny manavaka azy indraindray. Ary mandoana izany ny maso-olombelona dia tsy mahay manavaka loatra ny zava-misy. Satria nahoana dia anjarantsika mpianatra Jesosy ity dia ny mamafy voa no anjarantsika zany hoe mamokatra olona ho fanjakan'Andriamanitra. Fa ny famantarana ny fon'ny olona ho izy dia tsy anjarantsika zany. Fanjakam-pahasoavana ny an'Andriamanitra ka ny fitiavana no anorenana azy ary ny teny manambara ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Fa Satana kosa dia miteny laingy, mamitaka sy mahavery ary manimba. Tsy amin'ny alalan'ny herisetra nefa ho ihany izy no andringanana ny asan'ny Satana, fa amin'ny alalan'ny teny izay aina entintsika mandrava tsikelikely ny fanjakany ratsy. Tandrify ny alahadin'ny fiantsoana, ny alahadin'ny antsoiraka, ny alahadin'ny fampiasana talenta ity perikopa ao amin'ny filazantsarany Matthieu 7:20 andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:30 ity hoy ny tony alefitry ny FLM. Fanoharana no matetika iresahan'i Jesosy miainga amin'izay zavatra hita maso sy fantatry ny olona. Ka ny zavatra nanazavaniny amin'ny fanjakany lanitra eto dia olona mpanambola anankiray izay nametaka ny fananany tamin'ny mpanompony. Nanana fitokisana ireo mpanompony ireo izy, tsy misalasala izy fa nametaka adidy fitandremam-pananana teo amin'ireo mpanompo teo. Fa nandritra izao isa-taon'izao ihany koa no nanamarihana ny jobilin'Andriamatoa Andriamampianina Romiala mivady talen'ny kolejy Loterana ao Ankaramalaza. Nalaina tao amin'ny bokin'ny Isaia 20 andininy 12 ny faneva: Jehovah, manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Ny filohan'ny sondamparitany afovoany no nitondra ny teny teto izay nanambara fa hiram-pifaliana masina ataony manetry tena ity faneva ity. Fa izy moa Andriamatoa Andriamampianina Romiala, talen'ny kolejy Loterana tao Ankaramalaza, teraka ny 13 May 1950 tao Akadivorobe Antananarivo izy. Valimena-da izy no iray tapo ary izy no farany. Nanamarika ny fahazazany sy ny fahatanorany ny fitaizana kristianina avy amin'ny fiangonana, nanolo-tena amin'ny asa fanompona. Nianatra teny amin'ny université izy no nahazo antso avy amin'i Jesosy. Nambarany mama neny lava taminy
fa antsoiny Jesosy hampianatra any Akaramalaza izy, tsy nisalasala izy fa nanaiky ary nitododona kany Akaramalaza, toerana tsy fantany akory fa dia tamin'ny finoana no nandehanany. 3 oktobra 1720 izy no nampiakatra ny vadiny, 3 mianadahy ny zanak'izy ireo. Sekoly Garabola no novantaniny teto raha efa sekoly ambaratonga faharoa kosa ankehitriny. Anisan'ny ray aman-dreny mpitarika ao an-tanàna Ramose directeur, fa izay moa no iantson'ny olona azy, nampijoro ny fahamarinana sy ny fahamasinana teto amin'ny Toby. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny afatra ho an'ny mpamonjy isan-taona ary ka ho zarainy amin'ny ankohonany amin'ny manodidina azy rehetra, na any amin'ny toeram-piasany io, na any amin'ny fiarahamonina io, na any amin'ny fiangonana dia toy izao. Misy tsara noho izay heverinao ho tsara ao amin'i Jesosy ka tsy maty antoka ianao raha mahafoy izay heverinao ho tsara. Manapa-hevitra ho mpanara-dian'i Jesosy, maneke hanatanteraka ny hira ka hampanaovin'i Jesosy ianao, dia ny hanao mpianatra ny firenena rehetra. Ny olona rehetra tsy ankanavaka, sarotra kanefa tsy azon'izay nandreny teny ahifika, satria Andriamanitra feno no manantona anao. Natao asa ianao ary ny faneva, koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Matthieu 7:20, 7:20 tapany voalohany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.